Miandry izay fihaonana goavana ho resin'ity kanja vaovao ety andotam-penaka sy ity izany tsika rehetra apakafy fa tamin'ity androan'ity ihany koa no namerenana ilay lalao manasadalana ny fiadinana ny tompon-takany Madagasikara ny taopody izany. Fihaonana teo amin'ny RC sy ny Semino mbola nisaraka ajala 7-telopolo no 7-telopolo ny rotota tao aorian'ny fanalava-potoana. Nanapa-kevitra ry zareo avy eo amin'ny tompona raikitra teknika avy ao amin'ny fédération fa dia ampiarina ny fitsipika manaraka ny fe ny faninanana ka dia ny isan'ireo baolina tonga nentanina na ny ese zany no namaritana izay nivoaka nandresy ka zareo avy eo amin'ny Semino zany no natonga ese efatra araha roa ny an'ny RC ka atafita any amin'ny famaranana zany ny Semino amin'ity fedinany tompon-daka ny top 8 ity. Taorin'ny fampiarana ny fitsipika amin'ny feny faninanana dia tafita amin'ny lalao famaranana ny Semino nisaraka ajala 7-telopolo no 7-telopolo mantsy ny rotota ataorin'ny fanalava-potoana. Araka amin'ny fitsipika manaraka hoy ny stade teknika nasionaly dia ny isan'ny ese tonga ny rotota indray no isaina. Teo no nahatafita ny Semino satria dia nanana ese efatra izy ireo raha roa kosa ny an'ny IRC. Mbola nisombain'ny orana indray izy ity lalao manasadalana naverina ity teo amin'ny fizara-potoana faharoa koa dia tsy nahitana enti-dalao firy mihitsy. Noho ny firitsahan'ny orana be loatra dia niato nandritra ny 10 minitra indray ny fidirana faharoa. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia nitarika tamin'ny 12 ny IRC. Tao anatin'izay fizara-potoana faharoa izay dia tsy nahitana enti-dalao intsony nasehon'ny rotota na izany aza nefa dia hita amin'ny fandanjatsara ihany ny lalao. Taorin'ny lalao moa dia mbola nametraka fitarainana ny IRC mahakasika ny mpitsara izay voalazan'izy ireo fa be loatra ny fahadisoana avy amin'ny mpitsara nandritra ity lalao manasadalana ity. Ny TFM sy ny Semino zany no hiatrika ny lalao famaranana eo amin'ny fedina izay ho tompon-daka ny top 8 amin'ny alahady zao.